manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra. Araka ny nambarany tao amin'ny pejiny fotsiela izay dia nilaza i madame Faratiana tao amin'ny pejiny Faratiana Church fa izao Faratiana ho izy dia hiala tanteraka amin'ny resaka evangelika ary tsy tory filazontsara intsony. Zay zany ny fanambarany. Nanao fipoahana be mihitsy izay fanambarana izay satria ny zavatra fahita andavanandro sy ny zavatra eno matetika dia hoe olon'izao tontolo zao dia babon Jesosy ny fony dahalo lasa niovafoa, mpivaritena lasa niovafoa, mpangalatra lasa niovafoa, mpanao politika lasa niovafoa. Izany hoe izay tsy tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia niovafoa satria babon Jesosy ny fony. Zay foana ny témoignage matetika re. Fa ity indray mitoraka ity dia ny mifanohitra amin'izay satria eto dia misy artiste évangélika izay tao amin'ny tontolo ny filazontsara. Sous parenthèse zay Andriamanitra mandinika amin'ny vosiny fo, izy tena ny ihany koa mahafantatra an'izay hoe tena mpidera marina ve izy sa tsy. Ireo manana discernement ihany koa dia mahafantatra ny antsipriany ny amin'izay. Hoy ateo hoe ity indray mitoraka ity kosa dia tena hafa mihitsy satria izy tena natao amin'ny filazontsara no nivoaka ary nanao fanambarana fa hoe hiala tanteraka amin'ny cercle évangélika hitsanina tsy tory filazontsara intsony. Isika rehetra moa miara-mahita fa ny tontolon'ny évangélika amin'izao dia mampanahelo ihany, mampanongo tena, mahakivy, mahonena, mahontsafoy ihany koa ao anatin'ny fanandro farantsika satria dia saika resaka buzz, resaka culte de personnalité, resaka mamona, resaka télé-réalité, manao intéressé, célébrité, lasa izany ny tontolon'ny filazontsara amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Za dia mametra-panontaniana ary mieritreritra hoe any amin'ny Galatiana toko fahaenina andininy fahafito raha tsy diso dia misy tenin'Andriamanitra tahaka izao aza mety ho fitahina anareo Andriamanitra tsy azo vazivaziana azafafin'ny olona ihany. Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona ihany no hojinjaina. Dia za zany mieritreritra hoe possible tena hoe ny travailler eto amin'ny conscience n'ilay victime, tsy ataoko hoe victime satria izay victime zay dia ohatrany hoe milaza zavatra ratsy. Ity sœur ity mety hoe bitsika atao amin'ny sainy fa mahery mantsy ny filazontsara. Nisy fibitsihana atao amin'ny tontolon'ny sainy dia miteraka fahatsapatena ho azy zay dia consciente izy hoe Andriamanitra tokoa tsy azo vazivaziana. Ka mety ho izay, atoko parenthèse zay mety ho izay ve no nanosika azy anao fanambarana ampahibe maso hoe hiala tanteraka amin'ny resaka évangélika ary io ajanony ny resaka hoe artiste sy ny fitoriana filazontsara. Dia ny valin'izay dia hoe mety hanohy ihany ve izy ny mahapino azy discrètement hipetrapetraka amin'izay ve izy sa hoany amin'ilay cercle izao tontolo izao mihitsy ihany koa. Fanontaniana mipetraka daholo zany ao anatiny hoe ka possible ka favorable, tsy mijuge an'iza sisa isika na manondro an'iza sisa ho hitantsika eto ihany ny fandehana. Ny azo ambara ihany koa dia hoe attention fa tsy maintsy rencontre amin'ny Jesosy Kristy ny asa fitoriana ny filazontsara. Ninona asa sahanao na ianao artiste évangélika amin'izay contexte izay, na ianao mpitoroteny ohatran'izao ataoko izao mpizara, papahery sy ny sisa rehetra, prophète, bishop, Cohen, tsy fantatro, tsy haiko. Tsy maintsy rencontre amin'ny Jesosy Kristy. Important be misy poids be zay zavatra ambarako zay rehefa zaraintsika eto foana hoe important be mihitsy io rencontre amin'ny Jesosy io. Tahaka ny onany Saoly tamin'ny vanim-potoanany lasa Paoly apôstôly izy lalana ho an'ny Damaskosy, nahita zavana manjelanjelatra niona tamin'i Jesosy izy dia niova tanteraka mihitsy ny famindrany avy eo raha mpitory vaovao mafaly izy tao amin'ny lalàna dia fiainam-baovao taty amin'ny fitoriana ny filazontsara Jesosy Kristy grâce fahasoavana indray ny diany izay
samy filazontsara fa hafa mihitsy ny fitsimbadiana rehefa niona tamin'i Jesosy Kristy izy zay le fionana amin'i Jesosy Kristy zay de misy ositra, misy autorité, misy fahefana, misy fanomezam-pahasoavana, misy ministère atolotra rehefa mahita fity aminao Jesosy Kristy misy zavatra tahaka izany talenta de ino no andehananao mitory ny eran'ny filazontsara saingy ny zavatra misy moa dia be da be ny olona no ny fanaony ihany ny fanaony ny toetrany ihany ny toetrany fa samborana ny filazontsara de manao intéressé amin'ny alalan'ny filazontsara izy presque izany daholo ny reny hitantsika hoe artiste évangélique reny hoe bishop Cohen sy ny sisa rehetrarehetra reny hoe zany hoe manana intérêt izy manana tanjony izy araky ny égoïste izy lay ego ao anatiny ora nefa ny filazontsara miteny hoe izy tsy maintsy mitombo Jesosy Kristy ny filazontsara isika kosa tsy maintsy miaina fa samboriny filazontsara samboriny ny hoe mpidera évangélika samboriny hoe za mpitory-teny sy ny sisa rehetra de ino ny fitafiana anaovany ino ny réversible manto hitafiny de hoy izy hoe za mpitory teny soratra masina za de zanak'Andriamanitra za de efa nivoafo sy ny sisa rehetrarehetra de ao anatin'izay ny fikendreny sy ny intérêtny rehetrarehetra izay zavatra izay presque izy daholo ny zavatra andehanan'ny olona attention nefa fa Andriamanitra mandinika ny vosony fo saingy tsy taterana vetivety raha tsy ataon'ny olona de izany hoekirezany amin'ny fanaovana ratsy isika zanak'olombelona izany de nature humaine ten'Andriamanitra ihany koa de miteny fa tsy misy takona natao tsy ho hita tsy misy miafina natao tsy ho aseho za manokana de tena midera any sœur faratiana ny amin'ny sincérité ny honnêteté satria sura fa fahatsapana no mety nanambaran'izay hoe za tsy hiala tanteraka amin'ny sehatra évangélika ary tsy tory filazontsara intsony misy position nraisiny zany clair et net no fanambarany ary tena mahitsy percutante be mihitsy ilay annonce nataony tena hoe de raiky manokana izay toepo zay ary tena eto de misarika ny saitsika lay miatsara velatsia sy lay manony filazontsara ho famenarana manony anarany ray tsy to famenarana misarika ny saitsika zany le hoe par intérêt le niteneniko teo manao intéressé resaka buzz resaka followers resaka mamona sy ny sisa rehetrarehetra Andriamanitra tsy azo vazivazina Galatiana toko 4 tsy misy miafina natao tsy ho isa tsy misy miafina natao tsy ho hita tsy misy takona natao tsy ho aseho de raiky manokana ny toetra ny sœur Faratina ary surtout mirary soa azy ny message tena important apitaiko amintsika rehetra ary apitaiko amin'ny sœur Faratiana church manokana de hoe eo fony Jesosy tsy manary atsika zany izy tsy misy sitrak'Andriamanitra ny overy isika rehetrarehetra ireo tsy misy tian'Andriamanitra ny overina ny ray amin'ireny madinika ireny ary ninina fahotantsika ninina fahalementsika ninina tsy fahatanterahantsika ninina falototsika de izany nanoloran'Andriamanitra ray tsy tony grâce teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany no antony nanoloran'i Jesosy Kristy ny tenany teo amin'ny azo fijaliana eo fony Jesosy miandry atsika izy androany ianao mety nanao fanambarana hoe hiala tanteraka amin'ny resaka évangélika araky ny point de vue anao sy ny décision nraisinao ianao mahafantatra an'izay zay manana discernement ihany koa afaka ny discerner an'izay hoy ianao nanao fanambarana ianao hoe hiala tanteraka amin'ny resaka évangélika ianao tsy tory filazontsara intsony de mampahery atsika rehetra mampahery anao manokana sœur Faratiana church eo fony Jesosy eo fony Jesosy izy inge tsy aizy izy fa eo anilantsika eo fony izy miandry atsika izy manatsotra ny tanany araky ny alehibeny fitiavany sy ny fahasoavany zay no afatra zaraiko amintsika de mino fa misy zavatra voarainao anatin'izany da iny Jesosy daholo mirary soa mankasitraka